Marobe ny resaka mandeha etsiroa amin'ny fanaratsiana isan-karazany izay mahazo any mpandraharaha malagasy Koufally Daya izay isany nitoroka ka nahatonga ny fidobohany mamravatomanga tany amin'ny fonjany Maurice tany amin'izao ankehitriny izao. Nitondra ny fanazavana ny amin'ny Mahakasika an'izay andriamatoa Rossy Nilaza tao amin'ny pejiny tao. Ka ny pisopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miaraba hono na mantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny fanambarana izay nataony Rossy tao amin'ny pejiny tao ny amin'ny mahakasika mpandraharaha Koufally Daya no tena horesantsika atao anatin'ity vidéo ity. Mandeha be ny resaka etsiroa ary voizina foana izay hoe resaka karazana sy foko ary fiaviana izay ao anatin'ny soratserasera Facebook ao amin'izao ankehitriny izao satria mantsy dia rehefa ny mpandraharaha malagasy izay no afaka miainga avy amin'ny tsy misy ka lasa mahitahita ho azy eo dia maro sahady ny resaka mandeha etsiroa indrindra fa ny fanaratsiana ny amin'ny hoe manao afera maizina iny manao afera maloto iny fa tsy misy te hanadihady marina ny zavatra izay tena nahatonga azy tafa tao anatin'izay fotoana izay tsy neritreretin'olona sasany izay. Io moa zany tsy misy ny mahafitsilaitra ny zoto ary tsy misy olona tafa fahatany zany fa matoa misy ny fahombiazana dia tsy maintsy nisy ny ezaka mafy sy ny sedra maro izay nolalovana tao anatin'izany rehetra izany fa matetika isika zanak'olombelona dia faly ny hitsara amin'ny endrika ivelany na ihany koa faly ny hanakina ny vitany hafa nefa toa tsy mba manao akory isika mba ho hitany hafa izay. Ary ny zava-matetika heno ny fiarahamonina eny rehefa ny olona iray izay no lasa manan-karena ho azy io dia indro avy hatrany ny tonga ho antsaintsika tsirairay fa hoe nanao afera maizina iny nanao afera maloto iny makatso makaroa ka mba hialana amin'izay siosion-dresaka mandeha etsiroa izay dia nanapa-kevitra ny mpanakanto Rossy nandeha nanatona any Koufally Daya ary nanadihady ny amin'ny mahakasika an'izay resabe mandeha etsiroa izay mba ahafantarany be sy ny maro ny amin'ny hoe iza marina i Koufally Daya ary inona no tena antonasany sy ny zavatra ataony ka nahatonga azy lasa tafa arakin'izay hitan'olona amin'izao ankehitriny izao izay koa satria be loatra ny resaka momba an'ilay Daya Koufally dia tany aho araky ny nambarany mpanakanto Rossy hatrany hanao interview azy aho anareo namako eto amin'ny Facebook araky ny nambarany akama kely tezaiko namany no nanao ny présentation fehiny resaka bokely mpivarotra daba ilery mpanakalo devise sy mpambidy devise ao Madagasikara no tena asany ary izay no nahalasa miliardera azy antandroy ary mety iskarana sanginy reny no nitaizazy fa tsy ny rainy ary miteny antandroy lavitra no ilain-daty fantatry ny rehetra izy avy any Toliara izy fa lehibe tao Antananarivo renivohitra tao nogadrainy ravatomanga tany Tsiafa izy rehefa nivarotra 4x4 mora tamina député izay tsy nisy garantie fa isiteny izay questeur tamin'izany no nanambitamby azy fa tsy nety nanome fiara 4x4 ny bemolitra Sirentsay Kristian izy tamin'izany fotoana izany zaho tsy naka alaina tsikelikely tamin'ny karamany ary tsy nisy avance fa zareo samy Toliara no mpifankahalala ary ny fandamina lazaina fa nanao heloka rétroactif izy izay ny ampangana azy raharahana ny daty izay nitoriana azy ho nanao trafika dia 12 taona izy tamin'izany ary ilay tary iray nigadra niaraka taminy mbola nianatra tany Maroc fa tsy mbola nahafantatra izany Madagasikara izany. Bref, machination ilay raha araky ny voalazan'ny mpanakanto Rossy hatrany madio loatra ny dossier koa malahelo azy daholo ny député Loranjy aza ary nanao zay fomba hahafaka azy rehefa afaka indray izy dia niverina nosamborina ohatra ny Lola Rasoamaharo fa hoe nanampigadrana nandositra adiniko ny anarany ilay gadra tamin'izany fotoana izany lavabe ny resaka dia niangaviko izy hanao conférence de presse matanjaka hanao ampamoaka valin'izay fantaniana rehetra manitikitany be sy ny maro izay mpandraharaha ny asany ho izy tsy dia tia tabataba sy skandale izy ary nametrahako fantaniana izy ny amin'ny hoe lazaina fa Pablo Bis ianao inona no avalinao an'izany raha misy ny mpandraharaha nosakanako
raha misy ny monopole nataoko, raha misy ny olona nigadraiko, oka izy hitsangana hanao volombelona, io no navaliny. Hanampy ary nanampy ny tolona ve anao amin'izao refondation izao nametrahako fantaniana indray izy araky ny nambarany hatrany. Raha mbola vita ny eto ampelantanako sy ny relationko dia voninao hanampy amin'ny lafiny rehetra. Ny ambiny aleo izy no hilaza amin'ny fotoana mahamety azy fa laha lehibe izy. Niara-niatrika avy tampivavahana izahay avy teo fa inindray moa ny resaka hafa. Izay riaka maisany no resaka nataoko tany ary izay aho vao nahita anio bandikely io. Tena mbola tanora le risy satria mbola vao 20 taona monja. Tsy nahazo indray foana moa ka dia mety misy diso kely saingy tsy mpanao gazety aho fa nalainareo nanazava ny revy eto amin'ny tanàna dia izay ilay izy. Nanontaniany momba ny fahasalamany malama izy dia nimeko azy ny telefona ary tsy haiko ny tony izay resaka ho ataon'zareo any ambadibadika any. Mazava araky izany fa tsy olon-dratsy araky ny tsaho izay ahely etseroa akory ity bandy kely izay tena mbola tanora eritrerony izay zanaky ny faritry ny Toliara lehibe tao Antananarivo ity fa bandy kely izay nahay ny afy ary ny lofo mba ho tafa tahaka ny olon-drehetra. Fa io moa zany rehefa ianao zay tafa izay dia tsy maintsy mandeha foana izay resaka amin'ny fanaratsiana maro isan-karazany izay ary voizina foana ilay resaka aferamaloto sy ny maro hafa izay. Fa io moa zany tsy misy olombelona tonga lafatra ary tsy misy olombelona tsy nanao fahotana izany. Tsy Andriamanitra akory ny olona iray ka tsy ahitavana an'izay mety ahasolafaka azy izay. Fa aoka kosa mba ireo zay tsara vitany no hindrahindraina fa tsy faliny hanaratsy fotsiny isika ao anatin'izany rehetra izany. Ireo angamba ny santionany izay resaka nataony Rossy tao amin'ny pejiny tao raha toa ka fintinina izay rehetra voalazany izay. Mampiezaka ary mampifikitra mafy raha vantany vao mahita ny olona izay tena mbola tanora dia efa tafa tahaka andry Koufally Daya. Fa tsy sanatria akory ndeha hanenjika na ihany koa ndeha hanaratsy azy fotsiny no atao vaindondra raha fa mba alaivotahaka izay tsara nataony dia mba trandraho ihany koa ireo rehetra izay ezaka nataony mba ataovy ho anao amin'izay mantsy sao dia mba ho tafa indray ianao fa azafaly ny manenjika ny hafa fotsiny ka eo anao lozany omby mihahaka eo fotsiny rehefa avy eo. Izay no masaka azona Rossy tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misoratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovy hatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tabaka ny video izay lefa nahito isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.